ampifaliana trano riavana malala no zontsika hiaran-drendreny tenin'Andriamanitra andray ny afatra tsara koa no ny tombonandro mpahasoavana me ny tompo atsika ho anareo zay voantso an' Jesosy Kristy malan'Andriamanitra sady voantso no masina ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo amen. Alakamisy 9 Aogositra 2020 mpanjinatsika aloha hevitra hoe mahatoky amin'ny asany ny mpiny andeha ry havana sy dera sy ankalazan'Andriamanitra isika mity hafa tanana ary fehina rehetra mibio an'Andriamanitra fa Jehovah no avindrindra ka tokony atahorana mpanjaka lehibe ambony tany rehetra izy mandresy fiainana maro izy hoe ho ambanitsika ary fiainana samihafa ho ambany tombontsika mifidy lovantsika ho antsika izy dia ny voninahary Jakoba izay tiany amen.
ivavaka isika. R'Andriamanitra be famondram-po, misaotra anao zay fa ny fahasoavanao natozao anay, ka afaka mivelona amin'ny teninao, andrindra ny finoana anao Jesosy Kristy izay. Koa dia midera anao zay Tompo, mankalaza, manome voninahitra inarinao masina fa Andriamanitra tsy toy ianao. Tompo, mpanoty izay, mamindrafo aminay mamelahany elokay, vonoa ny fahatsoanay. Feno ifananao masina izay, andraisinay ny teninao ka hiasa mahery ety anatinay, amantarinay ny teninao, fa mpanompo mahatoky izay. Aminaran'ilay Jesosy Kristy mpanavitra anay, novanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ity ety ravina malala dia hitanao amin'ny epistily voalohany soratan'i Paoly amin'ny Korintianina. Korintianina voalohany toko 7 ny andiny 7:10 ka hatramin'ny 7:20. Vakina toy izao minaran'i Jesosy. Tsy fantarareo va fa izay manompo amin'ny zavatra masina dia mihinana ny zavatra ny tempoly, ary izay manompo eo amin'ny alitara dia miombona amin'ny alitara. Toy izany koa no nandidin'ny Tompo, fa izay mitoro filazantsara dia azo fivelomana amin'ny filazantsara. Nefa tsy navarotra ny zavatra izany na dia kely akory azaho, ary tsy manoratra izany aho mba hanaovana izany amiko, fa aleoko maty toy izay isy afoana ny reharehako. Fa raha mitoro filazantsara aho dia tsy misy ho reharehako, satria tsy maintsy manao izany, fa lozako raha tsy mitoro filazantsara aho. Fa raha ny sitrapoko no anaovako izany dia mahazo valoptia aho, fa raha tsy ny sitrapoko dia natolotra aho ho andraikitra izany. Inona ary ny valoptia azoko dia izao: raha mitoro filazantsara aho dia tsy asiako fandoavam-bola ny filazantsara, mba tsy hanapatra ny fahefako amin'ny filazantsara. Fa na dia afaka amin'ny olona rehetra aho dia mbola nataoko mpanompon'olona rehetra ihany ny tenako, mba hazoko maromaro kokoa. Tamin'ny jiosy dia tonga toy ny jiosy aho, mba hazoko ny jiosy. Tamin'izay ambany lalàna dia tonga toy izay ambany lalàna aho, na dia tsy ambany lalàna azaho, mba hazoko izay ambany lalàna. Tamin'izay tsy manana lalàna dia toy izay tsy manana lalàna aho, kanefa tsy mba olona tsy manana lalàna amin'Andriamanitra aho, fa ambany lalàn'i Kristy, mba hazoko izay tsy manana lalàna. Tamin'ny malemy dia tonga malemy aho, mba hazoko ny malemy. Efa tonga zavatra rehetra aho amin'ny olona rehetra, mba hamonjeko ny sasany na iza na iza. Ary izany rehetra izany dia ataoko noho ny filazantsara, mba ho tonga mpiombona aminy aho. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravina malala, ho aminao ny fiadanan'i Jesosy Kristy ilay tomo sy mpamonjy antsika, nofinaina vakina tamintsika teo. Korintianina voalohany toko 7:3-10 ka hatramin'ny 7:20. Epistily nosoratan'i Paoly ny amin'ny nandeferan'i Paoly tsy ho velomin'ny fiangonana tao Korinto. Andavana voalaza ato. Ny mpanompo matoky ry havana malala, araka izay ambareto izao, manana zo azo fanohanana. Ny mpanompo matoky dia manana zo azo fanohanana. Ny 3:4 zany. Araka izay hita any amin'ny testamenta aloha dia manana zo ara-dalàna ny mpanompon'Andriamanitra hisitraka fivelomana amin'ny asany, toy izay raisiny mpisorony. Asa mendrika ajaina ny fitoinan'ny filazantsara, ka tokony hanohana ireo mpitory ny fiangonana. Ny Tompo raha teo efa namepetra fa izay mitory vaovao mafaly dia azo fivelomana avy amin'izany. Tsy fahatsoana ry havana ny mandray fanohanana ara-nofo. Ny mpanompo mahatoky dia izao: feno fanorantena sy fanetretena. Izany ny 2:10-9. Paoly dia tsy nampiasa io zo nananany io, tsy ho firehirehany ho mahavita tena nefa, fa mba hanehoany fahafahana hanompo ny hafa ampitiavana. Tsy hoe ratsy ny mandray fanampiana, fa indraindray koa tsara ny mandamba tsy isiany fitarainana. Hiteto ry havana ny fo madio amin'ny fanompona, tsy mitady tombotsoa, fa manana tanjona ny amin'ny fandrosoan'ny filazantsara. Ny mpanompo mahatoky dia izao: mahatsapa fa adidina perak'Andriamanitra ny mitoro ho filazantsara. Izany ny 9:7. Anjo avy amin'Andriamanitra ny fitona filazantsara, fa tsy safidy fotsiny ihany. Voatenin'Andriamanitra anao izany izy, ary tsy ampy amin'ny mpanompo marina izany. Miezaka amin'ny finoana sy mifaretana izy ireo, ka tsy ho amin'ny saro-boninahitra mety ho loha, fa ny fiainana marak'izay izay salora. Ny mpanompo mahatoky dia izao: miezaka amin'ny lafiny rehetra ho famonjena ny maro. Izany ny 2:20 ka hatramin'ny 3:20. Nanaraka volotany Paoly mba
anamorana ny fitoriana. Tsy manova ny famarinana ny teny toriana izy, fa mifanaraka amin'ny olona mba azony azy ireo ho an'i Jesosy Kristy. Ho tsapan'izay toriana amin'izany mantsy fa miombona aminy ny mpitory, fitiavana sy fahendren'ny mpitory izany. Azontsika mandinika ny tenantsika. Ray izany rehefa teo n'Andriamanitra hery ny voninahitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Andriamanitro, misaotra ny mofinaina nomenao anay izay mampafantatra fa ny mpanompo mahatoky dia manazoa azo fanohanana ho feny fanoronany tena sy fanetretena ary mahatsapa fadidina petrako Andriamanitra amin'izany ka dia mitory ny filazantsara ary miezaka amin'ny lafy rehetra ho famonjena ny maro. Tompo, vavaka aminao izay eo amin'ny asa fanompoana nanendrenao ny tsiraray ho amin'izany mba efa be tokoa amin'ny asa ny entsonao anana faharetana sy fiaretana amin'izany ka hijoro vavy lombelona azona miantso ny hafa rehetra koa eo aminao anao izany amin'ny fahazotoana rehetra satria efa novidinao. Jesoa, sitrandro ireo marary mila ny vavakay. Tompo, ampirezo ireo manamanjo, toandro ireo sokolona sahirana hitahinao ny fiazakazany rehetra. Atao ny feriny anay. Ny vavakay dia teo aminaran'i Jesosy Kristy mpanavitra sy mpamonjy anay izay nampianatra anay ny vavaka manao hoe: Rainay eo izay ny an-danitra, ao masinina ane ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaky ny an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elikay tahaky ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafana amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa fotoana ary avina malala ny tsodrana tolotra anao anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika. Aza manana inona foaka ny fihavana sy fonamba amin'ny fisaorana nentinao manambara fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ary fiadan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra hiary ny fonareo sy ny hevitra reo ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Teo an'Andriamanitra hery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary fanahy masina. Amen.